Dia mbola ampitombona aminareo hatrany ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mbola mandinika hatramo isika ry havana ny lohahevitra manao hoe mampafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Ary ny perikôpy izay akantsika ny hafatra amin'ity anio ity dia ny asan'ny apôstôly toko 10:17 ka hatramin'ny 20 izay efa norenesitsika teo ihany ny vaky ny teny. Ary andeha ho velarina mandrakariva ho eo ambany maso izany afahantsika manaraka tsara ny toriteny. Raha araka ny fandinihana ry havana ny filazantsara araka ny Lioka sy ity boky ny asan'ny apôstôly ity dia tena mifampitohy. Ny filazantsara ny Lioka dia miresaka ny amin'ny Jesosy Kristy ny asa izay nitanterahany tetỳ tany, ny fitoriana ny fanjakany lanitra, fa indrindrandrindra ihany koa ny asa mpamonjena izay nataony. Fa ny asan'ny apôstôly dia ireo mpianatra Jesosy Kristy, ireo apôstôly no manatanteraka ny asa izay nanirahan Jesosy Kristy azy ireo, manon ny asa izay efa nataon'i Jesosy Kristy dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina. Ary tena hita mihitsy izany asan'ny fanahy masina izany atao anatin'ity bokin'ny asan'ny apôstôly ity. Dia hita teo amin'ny perikôpa teo moa i Petera, fantatsika tsara isan'ny mpianatra Jesosy Kristy izy, ary tena fantatsika ihany koa tena nafanafo izy tamin'izany fanarahana an Jesosy Kristy izany mba hitory ny famonjena ny rahin'Andriamanitra izy, hitory ny famonjena amin'ny olona hafa firenena ihany koa. Dia nahiraka Andriamanitra i Petera fa isika fiangonana tsiraray avy ihany koa, isika kristianina tsiraray avy dia tena hiraka Andriamanitra isika, misy asa izay omen'Andriamanitra antsika. Ka hiresaka zany isika hoe inona ary ny tokony ataon'ny hiraka Andriamanitra, inona ny tokony ataontsika fiangonana raha handeha hitory filazantsara isika, raha handeha hanatanteraka ny asa izay nanirahan Jesosy Kristy antsika isika any amin'izay toerana misy antsika tsiraray avy any. Dia misy hafatra roa ry havana miainga avy amin'izao soratra masina izao maneho amintsika hoe inona ny tokony ataontsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika sy amin'ny mahiraka Andriamanitra antsika. Ny voalohany ry havana, ny hiraka Andriamanitra dia tsy misalasala manatanteraka ny asany, tsy misalasala manatanteraka ny asany. Ary ny faharoa, ny hiraka Andriamanitra dia tsy manavakavaka amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny voalohany ny hiraka Andriamanitra dia tsy misalasala manatanteraka ny asan'Andriamanitra, tsy misalasala manatanteraka ny tenin'Andriamanitra, tsy misalasala manatanteraka ny hiraka Andriamanitra. Manomboka any amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 no ahitantsika izany. Na dia tsy nivakitsika teo ary ny 20 dia andeha iarahantsika mamaky izany ankehitriny. Iarahantsika mamaky ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa mitsangana ianao dia midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala fa izao no naniraka azy. Amen. Io ry havana ny teny nomen'ny fanahy masina ny Petera. Fa inona moa ny zava-misy? Nisy an'ity lehilahy iray zany Cornelio no anarany, kapiteny tamin'ny antokona miaramila zany izy, ary hafa firenena izy fa tsy jiosy akory. Kanefa na dia hafa firenena azy izy dia tena nazotony vavaka tamin'Andriamanitra izy, natahotra an'Andriamanitra izy, ka manoloana izany dia nahazo fahitana izy hoe aza matahotra ianao ren'Andriamanitra nefa hivavaka ao dia andana mampiantso ho an'i Petera ianao mba hitory ny famonjena ao an-tranonao. Izany no voalaza ao amin'ny andininy maromaro ao ambony ao. Dia nandefa hiraka moa ity kapiteny ity ampiantso an'i Petera. Dia izany aloha dia efa maneho hoe Andriamanitra mihitsy aloha no miantso, ary avy amin'ny Andriamanitra ny asa izay atao. Andriamanitra ny tompony asa. Fa rehefa tonga tany amin'ny Petera ny hiraka ry havana izay nalefa an'ity kapiteny ity, olona izay tsy mbola fantatra mihitsy, mbola tsy niaonany mihitsy, fa rehefa niteny taminy fanahy masina hoe mandehana miaraka aminy ka aza misalasala, dia iny Petera
nanantona azy, nanantona ireo iraka ary nanaraka azy. Ary izany moa ny hitantsika teo amin'ilay andininy 320 teo. Fa inona ny dikan'ilay hoe tsy misalasala eto ry havana? Ny dikan'ilay hoe tsy misalasala dia izao: mankatoa avy hatrany, tsy misy atakandro, tsy manisy olana amin'ny irak'Andriamanitra, tsy mametraka fanontaniana mihitsy hoe fa maninona noho izao, fa ahoana, fa mankatoa avy hatrany nao, mihetsika avy hatrany. Misy hetsika avy hatrany zany avy aminao valin'izany irak'Andriamanitra zany. Ary izany anie no hitantsika eo amin'ny andininy 120 hoe vao vita ny tenin'ny fanahy masina dia tonga dia nanao hetsika avy hatrany i Petera. Fa ilay tsy misalasala ihany koa eto ry havana dia midika hoe matoky an'Andriamanitra mihitsy izy. Tsy mbola fantatry Petera mihitsy hoe inona ny zavatra mety iseho fa natoky an'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra tokoa no naniraka ireo olona ireo. Andriamanitra ihany koa no naniraka azy hanantona an'ireo olona ireo dia natateraka izy. Tsy natahotra izy satria fantany tsara ilay Andriamanitra izay maniraka azy. Andriamanitra momba azy mandrakariva. Andriamanitra tsy manary azy miandany amin'ny mandrakariva. Dia raha nandreny iraka Petera dia nandeha avy hatrany izy. Nanantona ireo iraka nalefa ny kapiteny ary nanontany ny anton-diany. Araka ilay fanambara teo moa, tsy nisalasala i Petera satria fantany ilay Andriamanitra naniraka azy. Fa isika manao ahoana? Fantatsika tsara ve ilay Andriamanitra izay maniraka antsika? Fantatsika tsara ve ilay Andriamanitra izay ivavahantsika? Fa i Petera eto dia mahafantatra hoe tsy mandao izany Andriamanitra, tsy manary Andriamanitra. Fa hoy ilay mpanompon'Andriamanitra izay hoe Andriamanitra rehefa maniraka antsika hiasa dia manaraka antsika ihany koa. Momba antsika mandrakariva izy, tena miaro antsika mandrakariva izy. Fa asongadin'izao soratra masin'izao ihany koa ry havana, ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra izay eo am-pelatanantsika io dia mandresy manala ny tahotra sy ny fisalasalana rehetra, satria misy hery ny tenin'Andriamanitra, misy fahefana ny tenin'Andriamanitra. Ka tsy tokony atahotra isika manoloana ny olana, manoloana ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, fa mandroso mandrakariva satria manana ny tenin'Andriamanitra eo an-tanantsika. Jesosy Kristy moa ry havana, mialohan'ny hakarantany an-danitra dia naniraka antsika izy. Mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo dia ahoana ny toy? Mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, tena miantefantsika amintsika fiangonana izany iraka izany. Fa Jesosy Kristy ihany koa dia niteny hoe indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Maniraka antsika zany Jesosy Kristy, dia izany ny teny fanomezatoky omen'Andriamanitra antsika. Omba antsika hatrany izy. Haintsika tsara zany hoe tena misy hery ny tenin'Andriamanitra, misy hery manana fahefana ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra manasitrana aretina maro. Nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, fa ny zava-misy iainantsika fiangonana indraindray toa mbola misalasala ihany isika hanao ny asan'Andriamanitra. Mbola misalasala ihany isika ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Menatra ny fiangonana indray hijoro vavolombelona eny anivon'ny namana, eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'izay rehetra misy azy, satria matahotra, menatra ary mba hanao an-tsaina foana ilay teny hoe saode, saode, saode. Sao dia hisarahan'ny namana, sao dia hiloza amin'ny fianakaviana, sao dia lazain'ny olona fa pastera kely rehefa miaina amin'ny fahamasinana. Dia hoy Jesosy Kristy, ahoanao inona izany? Fa ianao manaraha. Aza mirarahana izany momba antsika ny Andriamanitra, eo anilantsika ny Andriamanitra. Fa ireny olona izay mandrabiraby antsika ireny mihitsy no andrahan'ny tompo antsika hitoriana ny filazantsara. Fa matoa mbola izany no ao an-tsaintsika hoe saode saode, matoa mbola matahotra sika fiangonana dia tsy matoko tsara ny tenin'Andriamanitra, tsy matoko ny fomban'Andriamanitra ny fiangonana. Fa inona ary ny tokony ataontsika manoloana izany ry havana? Misy asa, misy iraka nomen'Andriamanitra ny fiangonana dia nisy toro ny filazantsara.
fa ny ampianarin'ny soratra masina antsika aza matahotra, aza misalasala, aza mangatakanjo ny amin'ny fanatanterahana ny asan'i Jesosy Kristy, ny fitoriana amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy amin'ny olombelona rehetra. Tsy voatery hoe toriteny ihany akory, fa na ny fihetsintsika azy, ny fomba fitenitsika azy, ny fitondrantena eny amin'izay rehetra misy atsika eny, atao hitoriana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Ka vao mivoaka ny fiangonana zany sika rehefa avy eo, dia tonga dia tadidio fa eo no anatanteranao ny fitoriana ny filazantsara. Tsy eo ihany, fa any amin'izay toerana misy atsika tsiraray avy. Dia aza matahotra ry havana, esory ao an-tsaina izany hoe saode zany, fa mianara matoky ny tenin'Andriamanitra. Mianara matoky ny fomban'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, amin'izay rehetra tao, dia tadidio manomboka ankehitriny. Esory le hoe saode ao an-tsainao, fa izao no andeha ho tsaroana mandrakariva momba ay Andriamanitra. Inona tsara no tadidiana? Dia aza matahotra, aza mangatakandro, fa tanterao avy hatrany ny asan'Andriamanitra fa mombanao izy. Izay ny voalohany ry havana, aza misalasala hanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Fa ny hafatra faharoa atsika irak'Andriamanitra dia ny hoe tsy manavakavaka amin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy manavakavaka amin'ny fitoriana ny filazantsara, eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 720 no ahitantsika izany. Araka ny efa nambara tany am-boalohany moa ry havana, i Cornelio dia tsy jiosy akory fa hafa firenena izy. Kanefa araka ny lalàna jiosy, ny fomba mampanao jiosy dia tsy tokony hianan-draharaha, tsy tokony hiditra ao an-tran'ny olona hafa firenena ny jiosy. Ary hitantsika eo amin'ny 520 eo izany. Ity asan'ny apôstôly toko 10 moa ry havana, dia maneho izany hoe fisokafan'ny filazantsara ny famonjen'i Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra izany, tsy ho an'ny jiosy ihany, fa na ho an'ny jentilisa ihany koa izay mino an'i Jesosy Kristy. Ary izany dia maneho hoe ilay Andriamanitra ivavahantsika io ane, tsy Andriamanitra manavakavaka io Andriamanitra izay tompontsika io, fa mandray izay rehetra mino azy, na jiosy na jentilisa, ny olona rehetra mihitsy. Rehefa mandray an'i Jesosy Kristy dia raisin'Andriamanitra. Raha mijery ny andiny maromaro ao ambony ao moa isika ry havana, dia i Petera ihany koa nahazo fahitana. Eo amin'ny andiny 10 ka hatramin'ny 12 no ahitantsika izany. Nona i Petera, amin'ny olombelona moa dia mety nona ihany indraindray. Dia rehefa nona izy dia nahita fahitana hoe iny fa nisy lamba lehibe latsaka avy any an-danitra. Tao anatin'ilay lamba misy karaza biby maro be, na biby madio io teo amin'ny jiosy, na biby tsy madio io. Dia nisy feo rehefa avy eo nanaraka azy hoe mitsangana, vonoy ka hano. Fa tsy nety nina ny Petera, fa hoy izy hoe tsy mety ane ny mihinana zavatra maloto, tsy mety ny mihinana biby tsy madio. Dia avy eo nisy feo indray nanao hoe izay nodiovin'Andriamanitra dia ahoana ny rahataditsika, aza ataonao ho maloto. Dia niverina intelo moa zany fahitana zany, tapitra ny anankiray dia iny fa miverina indray, tapitra ny anankiray iny fa miverina indray. Dia rehefa tonga tany amin'ny Cornelio i Petera, vao nafantatra ny tena dikan'ny ilay fahitana, fa haika io fahitana io tsy tena hoe sakafo loatra no tiana kendrena, tsy tena hoe sakafo loatra no resahana ao anatin'izany, fa olona mihitsy ny tian'Andriamanitra resahina ao anatin'ilay nofy. Ny tena dikany zany dia hoe tsy tokony hiantso ny jentilisa intsony hoe maloto izy ireo, ka tsy tokony hanilikilika azy ireo, tsy tokony hanakana ny filazantsara, tsy horeny izy ireo, fa mendrika ny hovoavonjy koa izy ireo raha tena mino ho an'i Jesosy Kristy. Ny dikan'ilay hoe maloto moa na hoe tsy madio dia hoe mpanota tamin'izany, fa midika ihany koa indrindra hoe tsy mahazo manakaiky zava-masina. Fa kosa nosokafan'Andriamanitra ny lalana mba hanatonan'izy ireo an'Andriamanitra, mba hananan'izy ireo ihany koa ny fiainam-pahamasinana manaraka ny didin'Andriamanitra. Dia izany moa ny didin'Andriamanitra efa nomeny tao amin'ny Exodosy ilay nivakitsika teo.
dia ity perikopantsika ity dia tena maneho hoe Andriamanitra dia tia ny olona rehetra. Andriamanitra tsy manavakavaka fa izay vonina ny ino azy dia raisiny avokoa. Tena Andriamanitra be fitiavana ne io Andriamanitra io e. Tena Andriamanitra fitiavana izy io, tsy mifanavakavaka izy, tsy mizaha toetra izy. Fa ny Jiosy ny hevitra ny hafa firenena hoe maloto, fa Andriamanitra dia milaza hoe izay efa nodiovina aza lavina. Izay efa manantona an'Andriamanitra, resy lahatra ny anantona an'Andriamanitra, aza lavina, aza sakanana. Dia ity fahitana azo ny Petera ity moa ry havana no nanovany sain'ny Petera, nanovany fony, nahatonga azy sokatra ary nahatonga azy tsy hanavakavaka. Navelany tany zany kolotsaina hoe tsy mahazo mifandray intsony ny Jiosy sy ny jentilisa, fa dia niditra tao an-tranon'ny Kornelio izy ary nitory ny filazantsara tamin'izay rehetra niangona tao voalaza tao teo moa hoe nisy olona maro tao an-tranon'ny Kornelio. Tena nararoatra izany izy. Nambara Petera mihitsy any amin'ny andininy 4:30. Andehane rahantsika mamaky zany andininy 4:30 zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Petera nilobava ka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Ka izay zanak'Andriamanitra mila manahaka ny toetran'Andriamanitra. Izay zanak'Andriamanitra, ny irak'Andriamanitra tsy tokony hanavakavaka ihany koa hoe izao ihany ny olona hotoriana ny filazantsara, fa ny olona rehetra dia hitoriana ny filazantsara ihany koa. Fa izao anefa ny mila tandremana ry havana. Rehefa mitory ny filazantsara isika dia tsy tokony isika akory no ho hita ao anatin'izany. Tsy tokony isika no ire ao anatin'izany hoe mavita asa, fa Andriamanitra. Andriamanitra no mena voninahitra, manetry tena isika manoloana ny voninahitr' Ary izany no hitantsika eo amin'ny andininy 5:20 eo. Niankohaka teo anoloan'ny Petera i Kornelio. Dia mitsangana hoy Petera fa olona ihany aho, maneho fanetreteny zany asan'Andriamanitra no ataontsika. Irak'Andriamanitra isika ka manao ampitiavana, manao ampanetretena ny asan'Andriamanitra. Dia haintsika tsara moa ilay teny hoe izy tsy maintsy mitombo, fa izao kosa tsy maintsy mihaino. Izany no teny tadiditsika eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra. Fantatsika tsara angamba ry havana, Jesosy Kristy raha nanolotra ny aindry dia noho ny fitiavana izao tontolo izao, fa tsy hoe ny fitiavana ny Jiosy ihany akory, na ho an'ny Madagasikara ihany akory, na ho an'ny olon-tokana ihany akory. Marina fa tena tian'Andriamanitra isika tsirairay avy, fa ny olombelona rehetra mihitsy no nanehoan'Andriamanitra izany fitiavana izany, ka ny famonjena, ny fiainana mandrakizay dia ho an'ny rehetra izay mandray sy mino an Jesosy Kristy. Fa ny zava-misy indraindray ry havana, mety mandehandeha ihany isika dia mahita an'izany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Andray misy fanavakavahana eo amin'ny fiainantsika fiangonana, na ny ato anatin'ny fiangonana izany, na ny any ivelan'ny fiangonana. Raha tsy milaza hoe ny ato amin'ny fiangonana zany zava-misy, ingany mba tsy hisy atao amin'ny Fjkm Atsimon'Imahamasina hoe za tsy mipetraka afa-tsy akaiky ny anina ihany. Eto ihany no mipetraka, fa rehefa etsy dia tsy tiako. Tsy mipetraka afa-tsy izay eo akaiky ny manamanana ihany dia ho an'le olona hafa tsy mipetraka eo akaiky ny reny manana be reny zany dia mipotra zany ao anatin'izany le hoe complexe de supériorité sy ny complexe d'infériorité. Fa tsy tokony hisy izany, fa isika fiangonana, fiombonana no tokony hita taratra ato amin'ny fiangonana. Fa ny any ivelan'ny fiangonana ihany koa ry havana, Ndray isika mifidifidy hoe izao ihany no hitoriko ny filazantsara. Ny olona tahaka izao ihany no hitoriko ny filazantsara, fa ny olona tahaka izao kosa tsy mba hanatonako izany. Dia tsy izany ny havatr'Andriamanitra antsika, fa hoy Jesosy Kristy hoe tsy misy, hoy ny soratra masina hoe tsy misy intsony na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany anareo rehetra ao amin'ny Kristy. Isika tsiraray avy, ny olombelona rehetra dia tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra avokoa. Dia tsy tian'Andriamanitra, misy tsy tian'Andriamanitra overina dia iray akory aza ane. Ary izany no hoan'ny rahany atsika hitory ny filazantsara.
ka inona ary ny tokony ataontsika ry havana manoloana izany? Hoy Jesosy Kristy hoe mitory filazantsara amin'inona? Amin'izy? Amin'ny olombelona rehetra. Dia aza manavakavaka e. Aza manavakavaka fa hitorio avokoa na lehilahy io na vehivavy. Hitorio avokoa na manan-karena na sahirana. Hitorio ny filazantsara avokoa na ny lehibe na ny ankizy, na ny jiolam-boto na ny jiovavim-boto. Andeha isika hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Andeha hialana ihany koa ry havana ny fanavakavahana fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany, na ato anivon'ny fiangonana zany na any ivelany. Fa ny tian'Andriamanitra dia ny fiombonana ary ny fitoritsika ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia tady io momba antsika mandrakariva Andriamanitra. Raha fesana ry havana izay voambara dia misy havatra roa nomen'Andriamanitra antsika tamin'ity androany ity momba ny hirak'Andriamanitra, ny tokony ataontsika. Ny voalohany tadiditsika ve le voalohany teo? Tsy misalasala manantanteraka ny hirak'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra tsy misalasala ny amin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra. Fa ny faharoa tadiditsika tsy manavakavaka amin'ny fitoriana ny filazantsara. Dia ny fanontaniana ho antsika ary saintsaino any anatinao any, inona ary zany mbola mampisalasalanao tsy hitory ny filazantsara e? Dia nareo ihany mamaly azy any an-tsainareo any. Fa raha tena mampihatra tsara ny toriteny isika, ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa mirava rehefa avy eo isika, dia tonga dia mitory ny filazantsara avy hatrany. Misy olona maro be mandalo eny amin'ny arabe eny, asehoy amin'ny fitondrantenanao ny fihetsikaao, ny fiteninao, fa mitory an Jesosy Kristy ianao. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.